ndraiky ndraiky ary mirotsaka ireo ankizy ireo mirotsaka antsika koa mampianatra ny mameno fanafahana amin'ny mpampianatra mameno fanafahana amin'ny mpianatra fahaizan'ireo mampiasa tsara tablety. Fitaovana amenay moa zany isaky sekoly dia tablety dimapolo serveur anakiroa ao anatin'le serveur misy le hoe contenu rehetrarehetra zany ary ny contenu anatiny misy anacadémie, misy dictionnaire, misy exercice, misy propositeur ny ministère de l'éducation nationale zay miara-miasa kaiky aminay amin'ity programme anazy ity zany dia misy vidéo projecteur ary misy écran koa ary misy prise multiple afahana misarger tablety rehetra sy ny serveur fa misy koa power bank raha ohatra sanatria misy olana hoe hoe tsy misy herinaratra zany dia afahany misarger an'ireo fitaovana ireo. Zay tsakika ambany dia misy voalohany zany ty amin'ny tontolo ity misy 20 hafa mbola ho avy herinaratra tsindriky kokoa masomafokoety ngamba ny fiara-miasa akaiky miaraka ministère de l'éducation nationale zay manome amin'ny contenu ary manapaka ny liste ny sekoly bénéficient de liste eran'ny Madagasikara. Tsindriky manopany le planification ny fiara-miasa miaraka amin'ny ministère de télécommunication sy poste sy ny développement numérique tombonafika miaraka aminay amin'ny taona vaovao-ty amin'ny fampianarana vaovao-ty dia amin'ireo 1500 tablettes ilaina ao amin'ny sekoly dia 1000 nomeny ministère de l'éducation télécommunication sy développement numérique ny ministère de l'éducation nationale ary nomeny anay anatanterahana azy eo ary mbola mety zareo mbola ho atao foana